Niezaka ho tanterahany tafika ho an'ny bolana manaraka. Ny bolana manaraka dia raha vao vita ny fankalazana ny fa-520 ny tsingerenany nazahoanany fahaleovantenan'i Madagasikara dia hiezaka ny faritany miaramila enina eto Madagasikara hanao anatanteraka asa miady amin'ny tsy fahandriam-pahalemana. Zany moa dia efa natomboka ihany fa hotrifizana le zany marimarina kokoa indrindra amin'ny faritry ny Orombe sy ny faritra Tsimbandrefaniny, ny faritra Vakinakaratra, ny faritra Menabe, ny faritra Amoron'ny Mania sy Haute-Matsiatra dia anaovanay hetsika tena ataoko hoe maharitra mihitsiny mba hampandry fahalemana ny tany mba ampijanona araky n'izay tratra ny halatromby. Ny ataondro teo teny amin'ny CMS fiadanana no nanantanterahana ny famaranana ny fivorian'ny arahandro mpitarika sy tompon'andraikitra samihafa eo anivon'ny tafika. Ny tanàna Nosy no nanatanterahana ny lanonana tamin'ny fomba ofisialy nametrahana ny TNT na ny télévision numérique terrestre eto Madagasikara. Ity fotoana ity dia natrehan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Sehatra maro no afaka ampivelarina miaraka amin'ny fidirana ao amin'ny système numérique raha araka nambaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nandritra ny lanonana fandefasana tamin'ny fomba ofisialy voalohany ny télévision numérique terrestre na ny TNT omaly tany Nosy. Anisan'izany ny sehatry ny indostria ny siramamy izay malaza amin'ny faritriny sy ny fampiodinana ireo fotodrafitrasa toy ny saranatsamba sy ny saranam-piaramanidina. Nitodika manokana tamin'ny mpiasan'ny Air Madagasikara ihany koa ny filoham-pirenena izay manao fitokonana moa amin'izao fotoana izao tamin'ity fotoana ity. Etsaka marina manontany hoe fa maninona no any Nosy no atao zao zavatra zao, fa maninona tsy taty aminay. Tsy maintsy misy hanomboana tompoko, tsy maintsy misy tanàna hanomboana ary efa safidy izahay tianay daholo ny any Madagasikara rehetra any amin'ny faritra rehetra any fa misy ny hanomboana Nosy tianay hanomboana azy mbola taratikazae misy dikany efa fantatrareo zany satria dia tianay ho atao modele ny fampandrosoana tompo kilasy tompo vavy Nosy tia mbola mitoy zany artizanay eto amin'ny zany. Efa milazaiko fa eto ampahabe-maso any ilaza azy mbola ho amboarina, ho hitarina, ho hatsaraina ny aéroport Nosy eto kilasy tokady. Alahelo any fisika fa na dia androany aza zao dia tsy ao ery Madagasikara. Mbola miady hevitra, mbola mijerevy. Eny mety ho azo atao angambo zany fa ny angatahako anareo mpiasan'ny Air Madagasikara dia zao mandeha fera ny tompontsoa ny firenena no tsy maintsy nijerena aza vela ohatran'izao ny reto ao anatin'ny sehatry ny fizahantany reto aza vela amin'izao reo mpizahantany zay nitaitaina amin'izao fotoan'izao mivry ambony latabatra ataoko mahita vaholanareo andrano tompokilasy tompokavy sany ilaina ho fampakisona ty firenenty. Fanombohana ihany ity notanterahana teto Nosy ity afaka volana vitsivitsy dia hiditra amin'izany sehatra izany ireo distrika rehetra eto Madagasikara. Émetteur misa 240 amin'izany no apetraka. No ararotin'ny filoha Rajaonarimampianina ihany koa ity fotoana ity ka nanolorany décodeur misa 240 ho an'ireo fokontany ao Nosy ao izay afaka jery fahitalavitra amin'ny alalan'ny TNT manomboka izao.